Salamadolo androany sika de ndao ndray raha iresaka ny trangan-javatra mampalahelo izay niseho tany hoany mo ity trangan-javatra mampalahelo ity satria fantatra fa lehilahy iray izay namono ny vady aman-janany ary rehefa avy eo dia mbola novonony ihany koa ny rafozany sy ny zanany ka mety ho inona no antony izany rehetra izany fahabibiana tsotra izao ve sa inona no tena tao ambadika an'izay famonona izay ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary fa milohany anarantsika an'izay tranga mampalahelo zay dia andao aloha resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto resaka firaisana aranofo fahobe indray na ny hoe fanolanana ny trangana fanolanana fahobe tao Merofantsy farafangana ny 13 Novambra lasa teo iny nasain'ny tovolahy iray hiaraisakafo aminy ao amin'ny Marofantsy ny tovovavy iray ao Mahatsara izay atsimony farafangana sy ny namany iray tsy ny salasala izy roa vavy satria mpiray fikambanana aminy no sady nifandray be tamin'izy ireo io tovolahy io ka tsy nanana hiahy izy ireo araky ny angom-baovao nisy ranomboankazo na fanta izay tapaky ny tavoahangy efa voaomana navelany ilay lehilahy iray tao aminy ary natolony an'ilay vehivavy avy hatrany dia tsy nahatsaro tena ilay vehivavy ary sahalan'ireny olona mamo tsy tompony tena nintsony ireny taorian'izay mody nivoaka nitady aimvola tany izy telo lahy gaga i Kevina namany Mamia nahita maso teo ka nilaza tamin'ity vehivavy namany sady niteny hoe mamo ianao nefa fanta ihany no nisotrony taorian'izay dia nanamboaran'izy telo lahy fandriana izy fa hoe mamo sy malemy dia nampatorina izy ireo teo ilay namany kosa lasa avy eo vokatry ny fisotroana ilay fanta nisy fanafody dia tsy nisy zavatra tsarony intsony ilay vehivavy satria mahery vaika ilay fanafody rehefa nahatsaro tena izy dia efa tsy nanao lamba intsony fa ilay lehilahy nanasa azy no nandry teo amboniny niezaka niteny sy nanohitra izy saingy tena tsy afaka nitsapatsapa izy ka voatsapany teo ambony kidoro koa ilay lehilahy iray teo voatsapany fa efa nisy firaisana vitan'ilay lehilahy voalohany taminy ka reraka be izy nandositra ilay lehilahy voalohany dia nifoha indray ilay lehilahy faharoa nanatanteraka ny filandratsiny tamin'ny fanaovana firaisana aranofo tamin'ity vehivavy ity ilay fahatelo kosa naniditrano sy niandro varavarana ary mbola niandry ny anjarany taorian'izay dia mody natory teo ankaiky n'ilay vehivavy naolany indray ilay lehilahy faharoa ny ampitson'io taoriany ilay fanolanana fahobe dia nifoha sy nandefa soratra maromaro na SMS tamin'ity tovovavy ity izy ireo mba tsy hanambara amin'olona io fanolanana fahobe nataon'izy telo lahy tamin'io tovovavy io tsy nanaiky lembenana ilay tovovavy niharany filandratsiny izy telo lahy ireto fa dia nametraka fitoriana avy hatrany ary dia nosamborana izy telo lahy taoriany izay fitoriana izay ary natao andromaso tao amin'ny GAPJ izay misahana ny raharaha mahakasika an'ity fanolanana ity ka ny hafatra ho an'ireo tovovavy dia mailmailo ihany rehefa misy anirony lehilahy izay tsy tena fantatra anareo irony rehefa miantso anareo na isotrosotro na isakafo zay fa ny ratsy tsy kely lalana ary matetika ao ambadika an'ireny fanasana ireny dia misy foana izay eritreritra amin'ny fiarahana sy firaisana aranofo izay ka rehefa tsy azony koa tiana moramora ianao mety hanaovany an'izay filandratsiny izay
fa ho an'ireo zatovolahy kosa dia fadio ny manao tahaka an'izao satria mampigadra izany ary mety hanimba ny hoavinao tanteraka mihitsiny izay tsy fitandremana kely ao anatin'ny fotoana fohy izay. Maro ireo mpivarotena izay afaka anaovana an'izany filany ratsy isan-karazany izany fa mandoa vola kely fotsiny ho saran'izay ary afaka anaovanareo an'izay fanaovana firaisana aranofo faobe izay ireny mpivarotena ireny raha toa ka mifanaraka amin'izy ireny ianareo amin'ny vola izay tokony ho alonareo amin'ny fampanofana vatana izay. Asa anterovozona mandrapahafaty no sazy azony ireo jiolahy izay nahavanondoza. Asa anterovozona mandrapahafaty azony ireo jiolahy izay nanao fanafihana amin'ny tampiadina ny Gage Point izay niseho tao Antanamba 5 ny 14 Novambra 2024 lasa teo tokony ho tamin'ny 10 ramaraina. Vola 5 tapitrisa ariary sy finday fampiasa amin'ny tambazotra serasera miampy finday iray avolenta an'ilay raim-pianakaviana maty voatifitra no lasan'ireo tamin'izay fanafihana izay. Ka nivokany dia izao asa anterovozona mandrapahafaty izao no azony ireo nahavanondoza tamin'izay fanafihana izay. Izay moa ilay hoe ny ratsy atao dia mivaly ratsy fa ny soa atao dia levenam-bola. Ka manaova ny tsara hatrany ekena fa tena tsara ny vola ary ny olona tsirairay dia samy tianan-karena izay avokoa fa kosa mba mahaiza manaraka ny lalana tokony ho izy fa azafaly ny migalabona amin'ny alahelon'olona tsotra izao. Mbola ao anatin'ny vaovao mampalahelo hatrany lehilahy lehibe 70 taona namono nahafaty ny sipany 50 taona. Raim-pianakaviana iray 70 taona no namono tena atao an-tranony rehefa avy namono nahafaty ny sipany 50 taona tany Lepombo Mahazorivo Ambositra tany moa no niseho ity tranga ity. Nanoratra taratasy izy talohany nahafatesany izay nilaza fa nokapainy tamin'ny famaky ary nariny any anaty ala ilay vehivavy izay hita ataorian'ny fikarohana nataon'ny fokon'olona sy ny mpitandron'ny filaminana. Mahagaga sy mampalahelo ny trangan-javatra tahaka an'izao satria olona niaraka ny fankaty ihany ve dia hifamono faty tahaka an'izao mba manana fon'olombelona ihany ary mahaiza tony rehefa tezitra fa ny fotezitra tsy nanandrariny ka ny tsaratsara dia mifampiresaka milamina sy tsara hatrany rehefa misy ny disadisa sy ny olana eo an-tokantrano. Mbola ao anatin'ny trangana famonon'olona izay hatrany moa tany Soalandy Ankady Vorobe novonoiny ho faty ny vadiny sy ny rafozana ary ny zanany. Olona telobe izao eo amin'ny sary no novonoiny lehilahy mipetraka eny Anjanamadio fokotany Ambohimasombola komina Soalandy Ankady Vorobe nanomboka ny septambra lasa teo iny. Izany hoe vadiny izay fantatra amin'ny anarana hoe Rina sy rafozam-baviny ary ny zanany izay 4 taona monja ireo olona maty ireo. Mbola tsy fantatra mazava ny tena antony nandrisika azy hahavita izao habibina izao izay tsy roa amantany izao. Noentina namonjy mariazy tany Ambatolampy io vadiny io ny 21 septambra ka tany no nikendainy tamin'ny pataloha sy nototofany tao anaty lavadrano. Ny 10 Novambra nakany Ambatolampy ny rafozam-baviny sy ilay zaza nanantena hahita any Rina. Kanjo tany ihany koa no nanaperan'ny ity vinantolahiny ity ny ainy ilay zanany sy ny renibeany ity. Roa andro taty aoriana no hita faty izy ireo. Voasambotra nanomboka tamin'ny zoma tamin'ny herininy 20 Novambra iny ilay vinanto sy olona telo izay mipiraitsy-kombakomba tamin'ity nahavanondoza ity. Mba lehilahy tahaka ny ahoana re no mahavita mamono ny vady ny zanaka ary ny rafozam-bavy tahaka ny vitan'ity lehilahy tany Ambatolampy ity. Izany ka tena fahabibina ary mety tsy manana fo mitempo intsony angamba n'ity ranamana ity no nahavita an'izao zavatra tsy tokony ho vitan'olombelona izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefana isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.